ajantsika etrany amin'iny raha politika indray kosa nitondra ny heviny mahakasika ny fananganana gouvernemanta Andriamatoa Henri Le Cacheur filohan'ny antoko fédéraliste malagasy na ny PFM ilaina fandinihana lalina ho tenany ny fandrafetana izany gouvernemanta izany indrindra tao aorianany fanarenana ny krisy. Olona tokony hanana fandarana samazava no handrafitra ny gouvernemanta vaovao araka ny hevitra Andriamatoa Henri Le Cacheur filohan'ny antoko fédéraliste malagasy na ny PFM. Everina ihany koa izy fa tsy tokony ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny mapara moa misehfa hoe be anisy zareo anatin'ny assemblée zay moa izay mieritreritra fa hoe zareo nirery hanolotra ny premier ministre zay mazava ho azy moa na dia tsy tenenjareo fa ny tena koa moa zany mba manana olona ao anatin'ireo inopondrona politika ao anatin'ny mapara io dia mbola anatin'ny eritreritra an'zareo moa mazava ho azy raha ohatra hoe tsy hiova ndray dia mbola Andry Rajoelina ndray tianjareo apetraka ao amiko aloha zany fa erreur fondamentale zany raha mbola zay izy amiko tokony petrapetraka ireo mapara satria voalohany zareo nanohany any président Hery tokony eritreritra na tokony hevitra ny président Hery tokony arahanjareo fa tsy tokony hanao pression any amin'ny président Hery zareo hoe tsy maintsy olona sala am'izao raha avy aminy raha mbo hoe manana fahendrena zareo tokony mba miroso na manatona ny président Hery zareo hoe ome olona telo na efatra avy amin'ny le olona mba heverinao tokony atao premier ministre mba anjaranay manao proposition ataoko hoe ohatrohatra zay zavatra zay kanefa raha ohatra ka hanao pression fotsy zareo hoe tsy maintsy Andry Rajoelina atao ao dia tsisy lalana zareo manohana ny fisokavan'ny gouvernemanta Andriamatoa Henri Le Cacheur ka eto avy dia mankasitraka tanteraka nyle hevitra ny président Hery hoe aleo hanao ouverture ako ary nasana moe gouvernement d'union io na ataoko hoe mitovitovy tamin'le transition any satria azadiny fa mitsika malagasy tsisy reny fa malagasy rehetra nge amin'izao fotoan'izao matoa tsy mikorotana dia mankasitraka tanteraka reny karaha ny programme président Rajoelina reny ka amiko tokony ampina izy ary zareo mapara tokony hanampy azy mihitsy raha ohatra ka miteny zareo fa maro nisy fa tsy tokony anabataba ny programme ny président. Raha ny valim-pifidianana sy ny fivoarany raharaham-pirenena dia heveriny ity mpanao politika ity fa tokony omena ny avy any anindra tany ny toeran'ny prime ministre. Tokony kosa hoe ny olona any amin'ny faritra ny atao ny premier ministre amin'izay fotoan'izay na iza zay tiany ho tendreny eo amin'izao fotoan'izay ka tsy tokony hanao pression zareo mapara ary indrindrandrindra moa fiheverako azy amin'izao fotoan'izao araka ny heny dia hoe raha tsy manaiky ny lavaka teneny zareo zany ny président Hery dia mety tarika na karazana saritsarina fampitany ny PFM izay manamafy fa tsy tokony anarana tokana fa anarana maromaro no atolotra ny filoham-pirenena Hery Rajoelina Rampianina izay tompony teny farany amin'ny fanindrena ny prime ministre.